Natolotra azy ireo io maraina io teny amin'ny Galerie Smart Tanjombato ny lokan'ireo reny sy vehivavy tsara vintana tamin'ilay lalao Tombola fetin'ny reny izay nokarakarain'ny Galerie Smart tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo tao anatin'ny hafaliana tanteraka moa no nandraisan'ireo tsara vintana ny lokany. Tasitrary. Natolotra tamin'ny pompo ofisialy io maraina io ny lokan'ireo reny sy vehivavy tsara vintana tamin'ilay Tombola fetin'ny reny izay nokarakarain'ny Galerie Smart Tanjombato tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Isan'ireo tsara vitana nandray ny lokany ramatoa Emmanuela Hadina izay nahazo taratasy fahazondalana mividy entana ao amin'ny Bosco ary mitetina 2 hetsy ariary. Faly dia faly aloha izany fomba tsara vitana dia misaotra betsaka ny Tombola taloha amin'ny an'ilay bon d'achat dia manarak'izay misaotra ny mpikarakara rehetra dia manentana ny reny rehetra andray anjara rehefa misy fisarihana indray. Tonga naka ny lokany ihany koa ramatoa Ramanamizaonadia izay nahazo fanomezana mitetina 4,1 ariary avy amina tranombarotra iray ao amin'ny Smart Atranny. Sy Rasolonirina Lucienne izay nahazo akora fikolokoloana bika sy tarehy mitetina 5 ariary. Ramatoa Ratsimba Razafy Norilalao kosa nahazo ny loka voalohany ary nahazo ny taratasy ahafahana mikarakara bika sy tarehy mitetina 3,2 ariary saingy tsy mbola naka ny lokany ny ramatoa ty noho ny antony maro samihafa. Tao anatin'ny hafaliana no nandraisan'ireo vehivavy sy renim-pianakaviana ireo lokany.